dia mbola faly miaraivantsika fiangonana indray amin'izao alady maraina izao manona amintsika tsirairay avy ny fahasoavan'ny tompo. Andeha iomanantsika amin'ny fiderana ny FFPM fa 1,780 781 sy ny FFPM fa 2,900 612 ny andin'ny voalohany sy faharoa ary ny andin'ny fahaefatra. Dia andengy mbola iarahantsika mamaky ny firazantsara ka ny Matthieu perikopantsika androany. Matthieu 5:12 ny andin'ny faharoa amby roapolo. Mivaky amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe arindro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe mamondrafo amiko tompoko zanaky Davido ny zanako vavy ampahorian'ny demoni loatra. Amen. Lazain'ny soratra masina hoe kananita ty vehivavy eto ty. Ny faritra nisy azy dia mpanompo sampy iringiriny fa aretina no nahatonga azy ho any amin'i Jesosy eto amin'ity perikopy ity. Asan'ny demony nahatonga azy manatona an'i Jesosy ary asan'ny demony ao amin'ny zanany vavy. Matetika tokoa ry havana ny fahoriana mahazo ny zanantsika no anairan'ny tompo atsika ara-panahy. Ndao sika mbola hivavaka. Misaotra anao zahay tompo malalo ny amin'ny finoan'ity vehivavy kananita jentilisa ity. Faly zay ampahitanao ny finoany tompo malalo. Faly zay mahita hoe tsy nahavonjy azy ny sampiny. Faly ihany koa zahay mahita fa raha nandre momba anao izy Jesosy dia niazakazaka nankany aminao. Mifona aminao zany amin'izay mbola tsy fahafoizanay ny sampy nentin-drazanay ka hifikiranay. Mifona aminao zany amin'izay mbola fitenenana hoe gasy ihany no mahafaka an'io. Mifona tompo malalo ary tena hoe mbola misy eto aminay zany matoa ataonao tonga aminay zany teny zany. Misaotra mampianatra anay amin'izao marain'izao fa tena iray eo imasinao ny ankohonana ka izay mitranga amin'ny zanakay dia nataonao ho fampieritrretana ny ray aman-dreny. Dia omeo anay tsirairay tokoa tompony any anankohonana miorina marina amin'ny finoana. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Oh
Mattio toko fahatimy ambin'ny folo any ndao vakitsika mafy miaraka ny andininy fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ory izay. Amen. Hitantsika tamin'ny fahamarinana voalohany hoe aretina no nataona ity vehivavy ity anatona an' Jesosy no ny finoany no ny fahatokiany an' Jesosy. Fa eto indray dia mbola modely ho antsika ity vehivavy kananita ity ny amin'ny faharetany amin'ny finoana. Intelo no lavin'i Jesosy izy eto intelo no lavin'i Jesosy zay vao nandre ilay teny mamy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay inonao. Mampianatra antsika faharetana ary faharetana amin'ny finoana ity vehivavy kananita ity. Ndasika hivavaka. Mandinika ny nataonao tamin'ity vehivavy kananita ity izahay Jesosy dia faly ampatsiahivinao ny fombanao satria tianao hiorina amin'ny finoana tokoa izahay. Tahaka ity vehivavy ity Tompo, raha manginy ianao eo anatrehan'ny vavaka sandratray raha tsy mamaly ianao dia ometoky izahay fa na ahoana efa renao ny vavaka sandratray. Aza vela ho kivy koa izahay eo anatrehan'izay sakana manalavitra anay anao. Aoka izahay mba ho tahaka ity vehivavy kananita ity omeo anay zany hoe tsy ho kivy na inona fa hisisika tsy haitohaina anatona anao mpamonjy io. Tsy miteny aminay ianao ankehitriny hoe toy ny ambokely izahay nefa fantatray fa raha ny toe-pananay dia ambany no ny ambokely azy izahay. Fa dia tahaka ity vehivavy kananita ity omeo anay ny teny hampivony varavaran'ny fahasoavana. Izany mivavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Andriamanitra rehetra ny voninahitra amintsika kosa ny fiadanana. Amen. Ho aminareo rehetra ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy, ilay zanakiny indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana.
anio alahady fa 7 amby roapolo ny volana septambra taona 420 alahady fa 8 manaraka ny trinité dia manohy atrany isika ireo mpamaraparanana ny lohahevitry ny perikopy manao hoe miorina amin'ny finoana ny mpino alahady mbokatry ny sampana lehilahy kristianina izao alahady izao mitsangana riavana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny salamo eo amin'ny fandaharana. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehova, ny herinao no ifalian'ny mpanjaka ary endreny haben'ny firavoravony amin'ny famonjenao. Ny nirinin'ny fony dia nomenao azy ary nangatan'ny molony tsy mba nilavinao. Fa notsenanao fitahiana soa izy teo andohany nasianao satroboninahitra tena volamena. Aina no nangatany taminao dia nomenao azy zany dia andro lava mandrakizay tory. Amen. Ivavaka isika manokana izao andro izao anao Andriamanitra izahay ary notarianao lalana dia tonga soa eto an-tranonao amin'ity ora sy fotoana ity. Misaotra sady mankasitraka anao izahay no ny fandaminanao ny fotoananay no ny fandrindranao ny fiainanay. Nomenao tombonandro havelomana izahay dia nataonay ho zava-dehibe ny mankalaza anao sy manome voninahitra anao aty an-tranonao amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Ahatsiarovany fiangonana manerana ny tany rahateo ny tsangananao tamin'ny maty. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa eto ianao manatrika anay na firy isanay satria mivory amin'ny anaranao izahay. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa eto ianao manatrika anay ary haniraka ny fanahinao masina mba homba anay dia atsiaro izahay fa feno ny fitantananao. Atsiaro izahay fa mahery anao Andriamanitray
atsiaro izahay fa mampiorina anay amin'ny finoany ianao. Dia misaotra anao koa no ny sampana lehilahy kristianina izay ampaherezinao amin'ity fotoana ity ary omeonao tanana amin'ny alalan'ny fiangonana amin'izao aladim-bokatra izao. Izany rehetra izany dia ataonay mba ho voninahitrao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Enoy ampanajana ary eritrereto tsara ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika fiangonana. Voasoratra hoe mivava ka aza mitsahatra. Mivava ka aza mitsahatra. Amen. Sitrapon'Andriamanitra izay novakina tamintsika teo dia mitaonantsika hivavaka tsy hitsahatra. Manoloana izany indrindra dia mahatsiaro ny tsy fahatanterantsika isika andeha ary hiaiky ny fahotantsika anaraka izao tonombavaka izao angata-pamelana amin'Andriamanitra. Notarafin'ny sitraponao ny fiainanay Andriamanitra ary mazava fa tsy nahatanteraka izany sitraponao izany izahay. Mivavaka aza mitsahatra fa izahay indraindray mivavaka, indraindray tsy mivavaka. Ininay atao azy ny tsy manatona anao satria any akafy izahay no mila vonjy. Mitotototo amin'ny hery hafa izahay fa tsy miantoraka aminao amin'ny alalan'ny vavaka tsy mitsahatra. Dia mangata-pamelana ry Tompo eo anoloan'ny fahamasinanao tsy mahajanona izahay. Eo anoloan'ny fahamarinanao dia meloka izahay. Ka noho ny famindramponao amin'i Jesosy Kristy miasa aminay, mamangy anay ao amin'izay manjo anay tsiraray avy. Ka ampionono ny olonao Tompo, lazao aminay fa vita ny adinay ary voavela ny elokay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Sitrano amin'ny aretinay tsiraray avy izahay, na ny manjo anay aranofo na ny mahazo anay aran-tsaina
ary indrindra ny mamatotra anay ara-panahy fantatrao ny zavatra rehetra meo anay ny fahasoavanao anarina ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao amen. Antsika zay ny bebaka marina mitsangana andresy andray ny teny somafalo omeny tompo ho antsika. Ho ny tompo ho sitraniko ny fihodinany ho tia azy sy vozonanao fa efa niala taminy ny fahatezerako voavela ny elokareo ny anarany masina midera ny tompo. Efa nositra ny tompo tamin'ny aretintsika avy isika ndeha hanonona ampifaliana ny fanekemponona apostolika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nizara nanapaka Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-keloko fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen.
efa nijoro teto riavana ny folohan'ny komity ny faefapolo taona ny sampana lehilahy kristianina tamin'ny alahady lasa teo mba hanentana antsika ny amin'ny atao hoe ambom-pon-dehilahy hoenty miatrika ny tsangam-bato ny faefapolo taona ny sampana lehilahy kristianina teto amin'izao fitandremana izao anamariana izany amin'ny fametrahana karipetra amin'ny tohatra efatra miakatra ny ambony rihana eto amin'ity fiangonana ity zay hitantsika tanjantsika volana maromaro zay fa nendahana izany karipetra teo aloha izany noho izy efa rovitra ka ahina hiteraka loza ho antsika mandeha ao amin'ilay tohatra anisany tetikasa zay napetraka ny fiangonana ho amin'izao taona 420 zao ny fanoloana izany karipetra izany ary dia isaorana ny tompo fa nanome faresendahatra ny sampana lehilahy kristianina izy natin'izao faefapolo taona izao andray izany asa izany mba ho mariky ny fandalovany eserke teo amin'ny faefapolo taonany antsika rehetra ny asa fa ny sampana lehilahy kristianina dia mitarika ihany na naitra ny ampon'ny lehilahy rehetra eto amin'ny fiangonana ny sampana lehilahy kristianina ka miteny manao hoe Jehova ombanao ry lehilahy mahery na naitra ny ampon'ny lehilahy eto amin'ny fiangonana ny sampana lehilahy kristianina ka manangatsika aneo ny maloha ny fianakavianantsika tompony hevitra antsika eo mifandatanterahana ity asa anankiray ity androso amin'ny atao hoe rodorodo isika rakitra ety amin'ny altara hanatrarantsika izany tanjona izany miaraka amin'ny sampana lehilahy kristianina karipetra izay mitentina 7,500,000 ariary million ariary eo ary everina hofitaina amin'izay ahatrarana ny asa andray anjara betsaka amin'izany isika nahoana moa nda ohatra trarintsika andray maka tao anatin'ity rakitra rodorodo ity izany fahavitan'ny asa izany izany hoe rehefa tratrantsika tamin'izao alahady izao ny vola 10 mety sy 7 tapitrisa ariary dia ho hitantsika hipetraka eny amin'ny tohatra tsy ho ela izany karipetra atolotry ny sampana lehilahy kristianina ho fanamariana ny faefapolo taona izany dia hitsangana ry ny lehilahy rehetra anatanteraka zany rakitra rodorodo izany rehefa izay voandroso isika mianakavy ho amin'ny fanaterana ny rakitra altara mahazatra dia feno ny sibika fa aza manao sotapany hoy ny tompo ataovy izay azo ny tananao atao ho voninahitra Andriamanitra ry havana ny ezaka rehetra vitantsika ao anatin'izao tonga eo amin'ny fotoanany ankizy sy tanora isika ny raha voalahatra no ataonareo am-pitsanganana mialoha izany vavakisika tsapanay tokoa ny alehibe ny fitiavanao ry Jesosy zokinay izany no mbola hafanay mijoro eto ankianjanao ary indrindra mandray ny anjara teny avy aminao dia omeo ny fanay masina hatakarana indray ny sitraponao hivelomanay amin'izany amin'ny anaranao tompo amen manonona ny fiarabana ho antsika ankizy sy tanora tonga amin'izao fampovavahana farany volana septambra izao ny Jakoba toko voalohany andininy faharoa Jakoba toko voalohany andininy faharoa anankiray amin'ireo andininy voalahatra ho vakiana amin'ity alahady ity no sokafantsika manoloana antsika Jakoba toko voalohany andininy faharoa
ianareo amaky zany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ry rahalako ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo. Ery ambany dia mandika ny teny hoe fakapanahy amin'ny hoe fizahan-toetra. Ry rahalahy tsy milaza akory zany hoe tsy tenenana an'io ny vehivavy fa ny hoe rahalahy dia entina manonona ireo mpino tamin'izany fotoana izany, ireo mpanarady an'i Kristy, ireo kristianina. Ataovy ho fifaliana avokoa ry kristianina raha hiara ny fizahan-toetra samihafa ianareo. Sika rehetra dia efa samy nitomany avokoa. Rehefa nisy zavatra nampalahelo, rehefa nisy zavatra naharary atsika, rehefa sahiran-tsaina isika, na lehibe na kely eto, na ankizy ianao na tanora, dia tsy hisy teny mihitsy izy za mbola tsy nitomany. Mbekoretaka no mety tsy misy, fa isika rehetra efa nitomany avokoa. Voateraka isika dia nitomany satria tsy zakantsika ny tany. Ity soratra masina ity nefa dia mitaona antsika ny amin'ny hoe rehefa misy zavatra tsy zaka, rehefa misy zavatra mafy miatra aminao fizahan-toetra, atao fifaliana avokoa raha hiaran'izany ianao. Atao fifaliana avokoa raha hiaran'ny fizahan-toetra samihafa ianareo. Fony kely na fony mbola tanora dia misy fitenenana manao hoe rehefa tsy faly eo mitomany akapoy amin'ny vaty ny lohandry. Fa tsy zany ty soratra masina ity. Atao fifaliana avokoa. Fony kely koa dia nitezaindray aman-dreny ny maro amintsika rehefa menjery dia hoy dada na hoy eny hoe tsika le mitomany avy menjery iny, dia hoy dada na hoy eny hoe tsangana fotsiny loha dia adoladola ny loha. Zany kosa dia mifanandrify amin'ity soratra masina ity manao hoe atao fifaliana avokoa raha hiara-ny fizahan-toetra samihafa ianareo. Rehefa menjera dia miarina dia mirana. Aona? Rehefa menjera dia miarina dia mirana. Raha misy zany ny teny anao ry tanora hoe tsy tianao tsony a, dia aza manao hoe tsy raharaiko koa fa valitsikitsika. Samy vita zany hoe. Raha misy rakilasy aminareo raha ankizy ny teny hoe inona koa izay ianao, na koa hoe tsy namaky tsony izy dia valitsikitsika, namaky foana ianao. Miarina dia mirana. Atao fifaliana avokoa raha hiara-ny fizahan-toetra samihafa ianareo. Na inona miseho, na manahoana no manahoana amafy ny fiainana, na misy fitrangan-javatra toa hitanao mitory tsy fahombiazana amin'ny fiainanao, dia izao ihany, mifalia. Ataovy fifaliana avokoa. Hoy ny soratra masina amin'ny Jakoba 2:1-2 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, atao fifaliana avokoa raha hiara-ny fankapanahy na ny fizahan-toetra samihafa ianareo. Ivavaka isika. Vao latsaka teto an-tany tokoa izahay ry Tompo dia mitomany milaza zany fa ity tany ity dia be fahoriana. Misy zavatra tsy zakanay eto, misy zavatra mora malatsaka ny ranomasinay eto amin'ity tany ity, fa misaotra anao satria ny teninao dia mampiarina anay ary manome anay fifaliana eo anatrehan'ireny zavatra mafy mety lalovanay eo amin'ny fiainan'ireny. Dia omeo anay ny fanahy masina ahafahanay miaina ny teninao manao hoe atao fifaliana avokoa raha hiara-ny fizahan-toetra samihafa ianareo. Indreo ary Tompo
ny zava-mafy miatra amin'ny fiainanay ao atokantrano miaraka amin'ny dada sy neny hitanao reny feno fifaliana ny tokantranonay io ary Andriamanitra apetraka eo ambany masonao ny zavatra mafy iaretanay amin'ny mahazaza amin'ny mankizy amin'ny mahatanoranay dia ianao no hanome anay fifaliana misaotra tompony amin'ny teninao sy amin'ny fahadokinay famian'ny vavaka ianao sady mamaly zany araka ny habe ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Vavaka isika Andriamanitra raitsy toa misaotranao zay fa mbola afaka andrindray ny teninao misaotra tamin'ny asa lehibe nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho anay misaotra ny amin'ny finoana nomenao anay nandritra ity volana ity ka ataovy manana faharetana amin'izany izahay ny famohan-kevitry ny teninao dia tsy efa mifisainanay ary tsy eto indray tompo ny fanahinao masina mba hinonay sy hatakaranay ny sitraponao mitenena tompo fa vonina iaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany amen. Iaraka mamaky sy iaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Genesis 5:30 ny 9 ka hatramin'ny 5:10. Rehefa hita dia voakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra niseho indray tamin'i Jakoba raha tonga avy tany Mesopotamia izy ka nitahy azy. Ary hoy Andriamanitra taminy, Jakoba no anaranao, nefa tsy atao hoe Jakoba intsony anaranao fa Israely ny anaranao, dia nataony hoe Israely no anarany. Ary hoy Andriamanitra taminy, izao no Andriamanitra tsy toa, maro fara sy mihabetsaha, firenena maro no iseho avy aminao, ary hisy mpanjaka amin'ny aterakao. Ary ny tany izay omeko ho an'i Abrahama sy Isaka dia omeko anao, ary ny taranako mandivy anao koa no omeko ny tany. Ary Andriamanitra niakatra niala taminy teo amin'ilay niresahany taminy. Ary Jakoba dia nanorina tsangam-bato teo amin'ny fitoerana izay niresahany taminy, ka nanidina fanatitra hidina teo aminy sady nampidina diloilo teo aminy koa. Ary ny anaran'ny tany izay niresahan'Andriamanitra taminy dia nataony Jakoba hoe Betela. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka amin'ny Matio 5:10 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba 1 ny 1 ka hatramin'ny 4. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona nanao hoe, mamindrafo amiko Tompoko zanako Davida, ny zanako vavy ampahoriany demony loatra. Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanatona ny mpaminany ka nangataka taminy nanao hoe, roay izy fa miantso mafy atahorintsika. Ary izy namaly ka nanao hoe,
tsy nirainao afa-tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely fa nanatona ihany raha vehivavy dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho fa izy namalaka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny amboakely fa hoy raha vehivavy marina izany tompoko fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao araka izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ory izay. Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo mamangy ny firenena 12 monina any am-pielezana. Raha lahiko ataovo fifaliana avokoa raha hiara mifakapana samy hafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Amen. Mbola tronona amintsika riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny fanahy masina hitarika antsika mandritra ity fotoana ny toriteny ity. Ny filazantsara ka Matthieu 5:12 hatramin'ny 20 efa nivakina tamintsika teo mitantara ny fanasitranana nataon Jesosy any ankonan'ilay vehivavy Kananita no raisika ho fototry ny toriteny. Vehivavy Kananita any amin'ny tanin'ny Jentilisa ary ao amin'ny tontolo ny fiarahamonina Jiosy mbola feno fandavana any Jesosy Kristy tsy ho Mesi no tantarainy ny soratra masineto. Vehivavy Kananita miorina amin'ny finoana izay manamarika ny fiorenany amin'ny finoana dia reto zavatra telo reto eo amin'ny andininy 2:20 ny finoany sy ny fahasahiny manonona fanekempinoana tompoko zanaka Davida. Ny faharoa manamarika ny fiorenany amin'ny finoana dia eo amin'ny andininy 5:20 manambara ny fiaretany sy ny faharetany manonona vavaka tsy mitsahatra manao hoe tompoko vonjeo aho. Ary ny fahatelo dia manamarika ny fiorenany izao vehivavy Kananita izao koa
amin'ny finoana ny fanekeny sy indrindraindrindra ny fanarahany amin'ny fikirizana any Jesosy anambarany hoe tompoko na teny ambokely aza mba mihinana izay tsombotsombo latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Miorina amin'ny finoana ka mino sady manana fahasahiana. Tompoko zanaky Davida eo anoloan'ny poniny Tiro sy Sidona eo anatrehan'ny Jiosy izay mbola tsy nanaiky any Jesosy ho Mesia no manonona izany fanekempinoana izany ilay vehivavy Kananita. Miorina kasa manonona fanekempinoana milaza ny Jesosy ho zanaky Davida. Ny fanondronan'i Jesosy ho zanaky Davida dia fampiasa matetika fanonana niala na ny orina tamin'ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Davida milaza hoe amin'ny taranakao no ivoan'izay mpanjaka ny Israely. Mazava ny fanambarana ny tetiaran'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 2:1-7 anympiana fa taranaka ny poitra avy amin'ny Davida mpanjaka i Jesosy. Eo ny 7 moa amin'izany tetiaran'izany dia misy fanambarana hoe ny 7 voalohany hatreo amin'ny Abraham hatreo amin'ny Davida, ny 7 faharoa sy ny 7 taranaka 7 fahatelo. Tena taranaki Davida i Jesosy. Tsy hoe zany hoe i Davida ny dadan'i Jesosy fa fantatsika Josefa ny dadany. Fa rehefa ataony tetiarana dia tsy afa-miala ao amin'ny taranaki Davida i Jesosy. Izany no nanonana azy hoe zanaky Davida eto. Ao amin'ny filazantsara ka Matthieu 2:17 rehefa gaga tamin'ny fanasirana ataon'i Jesosy ny olona dia mifanontany hoe moa ity va ilay zanaky Davida. Ary eo amin'ny filazantsara ka Matthieu 2:17 rehefa niakatra ao an Jerosalema i Jesosy ny hira izay nanakoako dia ny hoe Hosana, Hosana, Hosana ho an'ny zanaky Davida. Tena maneho ny maha izy azy an'i Jesosy, ny mahampanjaka an'i Jesosy ny fanonana ny hoe zanaky Davida. Ilay vehivavy Kananita dia nino ary nanana fahasahiana tsy niaotra teo alohan'ny fiarahamonina feno fandavana an'i Jesosy ka nanonona fanekempinoana hoe tompoko zanaky Davida. Amin'ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny driavana dia misy ireo firenena mandroso mametraka lalàna ny amin'ny hoe tsy azo atao ny maneho ampabe maso ny finoanao, tsy azo atao ny manao akanjo misoratra milaza ny fanekempinoanao, tsy azo atao ny miresadresaka momba n'izay Andriamanitra inonao, na dia any amin'ny toeram-pitsaboana azy, na dia any amin'ny toerana mila famelomana fanantenana azy. Ary isika mahafantatra fa misy kristianina tena samy zoro i masom-bahoaka amin'izay fanekempinoany, na jentilisa eo anatrehany na kristianina eo anatrehany. Izy ary zany no inanao ary masera mbola manao ny akanjo fanompoana mahamasera izy mandendeha eny an-dalana eny. Taloha mantsy fonikely ny tahaka anay izao dia mahita mpitondra fivavahana katolika izay mbola manao ny rebarebana akanjo eny an-dalana eny. Fiankehitriny tsy fantatra intsony hoe mopera ve ity olona ity. Gaga anao manao ny fanamitsika andavanandro izy. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, ny olona miorina amin'ny finoana dia olona
maneo zany finoana zany amin'ny teny amin'ny fanekemponoana tsy azozongozoniny manambara tahaka ny mpandray fanasany tompo manao hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ahy. Jesosy Kristy tompoko zanaky Davida. Miorina ianao amin'ny finoana tahaka an'ilay vehivavy Kananita, aza menatra ny maha kristiana anao na aiza na iza manoloana dia aoka ho fantatra fa kristianina ianao. Aza menatra ny amin'ny fanekemponoana tonontsika ny finoana an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Fa ny filazana hoe tompoko vonjeo aho dia manambara ny fiaretana sy ny faharetana tao amin'ity vehivavy Kananita. Ny zotra ny tantara mantsy dia manao hoe rehefa niseho teo anatrehan'ny vahoaka izy nanao ny fanekemponoana hoe tompoko zanaky Davida, dia hoy ny mpianatry Jesosy manao hoe rarao izy fa miteny mafy atao rinantsika. Ary hoy Jesosy manao hoe tsy nirahana fa tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely, fa niaretan'ity vehivavy Kananita ity zany no izy natanjaka tamin'ny finoana, niorina tamin'ny finoana, niazona ny fanekemponoana tompoko zanaky Davida. Tompoko vonjeo aho. Niaritra tamin'ny faniliana, niaritra tamin'ny valitenin'i Jesosy, niaritra tamin'ny faniliana nataon'i Jesosy azy. Dia izany no fiaretana na inehoany ity vehivavy Kananita ity ny faharetany tamin'ny vavaka. Tompoko vonjeo aho. Rehefa misy zavatra mampahory antsika, rehefa misy vesatra izay mitambaby amintsika, rehefa misy olana mafy mianjady amintsika, samy manana ny mafiny moa ny olona vao tsisy rano dia efa olana be, vao tsisy loka dia efa tsy avy miaina. Samy manana engezan'ny olana isika, niendrika zany olana zany sy ny fiheverantsika azy hoe mafy na tsy mafy. Sasany efa mbavoana ny fahafatesana mbola milamina fotsiny nareo, tononareo fa za efa andeha. Ty vehivavy tia dia naharitra sy niaritra. Indray isika rehefa tojo ny olana sy ny manahirana, fa afaka indray mandeha dia ampy. Mamaly Jesosy tsara, tsy mamaly izy anazy ny azy. Fa ity vehivavy ity dia tena naharitra izy. Ninona nataony manodidina azy toy ny tenin'ny mpianatra hoe rarao izy. Na manahoana fomba nandraisan'i Jesosy azy, raha nanatona an'i Jesosy izy dia niaretany teo. Ny vavaka tsy nijanona izy ary tonga amin'ny hoe tompoko vonjeo aho. Indray koa dia vavaka tsy voninkiaritra ny vavaka ataontsika. Tsy tonga mifandohaliana akory ianao rehefa tena mafy ny zavatra atrehana, tsy vonina hiaritra maharary ianao. Indray dia tonga mivavaka isika rehefa falifaly, fa tsy tonga rehefa sahirana. Ka izany ny valiteny mazana ataon'ny mpino manao hoe ho an'ny fanontaniana hoe fataizany tsy tonga mbola sahirana. Ravana malala ny olona tena miorina amin'ny finoana dia miaritra sy maharitra amin'ny fivavahana. Na inona zava-mitranga eo amin'ny fiainany, na mahafinaritra fa indrindra moa ny mahahory. Mivavaka aza mitsahatra hoy ny sitrapon'Andriamanitra notonoana tamintsika tany am-piandohana. Ary hoy indrindra ny filazantsara ka ny Luka 7:7 mampahery antsika ny amin'izany faharetany mivavaka izany. Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro amanalina, moa hitaredretra va izy. Mahareta amin'ny fivavahana, fa ny olona miorina amin'ny finoana dia olona miaritra sy maharitra ao anatin'ny vavaka. Ny fahatelo ry havana dia ny fanoana n'ilay vehivavy Kananita, ny teny manao hoe marina izany tompoko. Fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Ny olona miorina amin'ny finoana dia manaiky ary mikiry. Maria ny fanekena sy ny fikirizana ny fiainan'ny olona miorina amin'ny finoana.
marina izany tompoko. Raha fotorony teny io dia teny fomana hoe eny tompoko, feno fanekena sy fankatoavana ary fanajana. Eny manaiky sy mankatoa, tompoko manaja. Izany ny olona miorina amin'ny finoana, manaiky ny toerana ametrahana azy ilay vehivavy Kananita. Raha tena alalintsika ny tenin Jesosy dia mbola ataony any aorinany alika ity vehivavy ity. Tsy mety raha maka mofonjaza manipy azy ho an'ny ambokely. Eny tompoko manaiky sady manaja na efa atao tsinotsinona azy eo anatreny Jesosy, manana fanetretena, mikiry anatona ny Jesosy na dia efa matsiaro ahilika azy. Eo fiainan'ny fiangonana voavoatona kely ny olona dia tsy hivavaka intsony aho. Mafy nanaova amin'ny pastera, tsy mora nanaova andramatoa na andriamatoa dekona, ary tena tsy zakako nataony ny mpiara mivavaka. Fa amin'ireny rehetrareny dia tsy maintsy iorina amin'ny finoana isika. Na iza maniliky, manivaiva na any amin'ny fiarahamonina azy mijoroa fa olon'ny finoana matanjaka ianao, miorina amin'ny finoana ianao. Amin'ny fiainana andavanandro dia aseho hiatrany fa olona miorina amin'ny finoana ianao, manana fikirizana eo amin'ny fiainana ianao, ary indrindra eo anatren'Andriamanitra mahay manaiky ny fitondran'Andriamanitra ianao. Maneke ny fitondran'Andriamanitra, mikiriza amin'ny fanompoana an'Andriamanitra na amin'ny inona na amin'ny inona. Indreo ary ny afatra telo finoatsin'izao Matthieu 5:1-20 izao. Na inona sakana aoreny ny finoana, mijoroa ataovy mafy ny fanekempononao anatreny tsipiny sy ireo mandahany Jesosy. Na inona sakana mijoroa mahareta miareta ary manona vavaka tahaka an'ilay Kananita manao hoe tompoko vonjeo aho. Amin'ny faniliana izay mety hitsapanao, fanivaivana izay mety miatra aminao dia maneke ary mikiriza. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Dia hivavaka sika riavana. Misaotranao izay ry Andriamanitra no ny nanomezanao an'i Jesosy Kristy Tompo, nanehonao ny tanam-pitiavanao mamonjy izao tontolo izao. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay fa isan'izay navelanao hino anao ary afaka miantoraka aminao miantso vonjy amin'ny fotoana izay mahory anay. Dia indreto izahay angatahanay ny fanainao masina, ampiorina anay amin'ny finoana matanjaka tahaka n'ilay nyan'ilay vehivavy Kananita, asainay mijoro eo anoloan'ny jentilisa, eo anatrehan'izay mandahanao. Itenenanay koa manao hoe tompoko zanaky Davida. Meo anay ny fanay masina, mba haretanay amin'ny vavaka, hiaretanay amin'izay zava-manjoanay ho fizahan-toetra, ary hanonanay tsy tapaka ny teny manao hoe tompoko vonjeo aho. Omeo anay ny fanay masina, mba hanananay finoana miorina tsara, anekenay sy hikirizanay amin'ny fanatonana anao. Na dia mety misy karazana fanoliana azy ankolaka na mivantana eo amin'ny fiainany fiangonana, mety mitranga izany. Na dia mahatsiaro ho voahirika sy hivaivaina azy izay eny amin'ny fiarahamonina, tena miseho izany. Dia aoka hijoro amin'ny finoana mahery ka anaiky ny fitondranao Andriamanitra dia hikiry anatona anao, ka anonona ny eny tompoko manoloana ny fitondranao mety tsy zakanay, anonona ny eny tompoko manoloana ny zavatra izay atranganao amin'ny fiainanay. Dia misaotra Andriamanitra
fa na dia mialefy aza ny tompoko eny amin'ny fiarahamonina ka very ny fanajana mbola tezainao izay aty amin'ny fiangonana hanaja anao Andriamanitra ary hifanaja indrindra koa dia apetraka eo am-pelatananao ny momba anay sy ny manodidina anay mety misy ny tramanjo ampionony mety misy ny voazona amponja sy andrasan'ny fitsarana ampaherezo amarino eo anatrianao ny amin'ny fibebahana marina mety misy tompo marary naizanaiza misy azy ireny dia tsy dio ampaherezo atsangano areno indray ny fahasalamany ary ao ny tratry ny olana arak'izay sokady sy karazany avy olana rankonana ray aman-dreny sy zanaka ara-pianakaviana ara-piarahamonina mifanila-bodirindrina fanao ambony riana sy ambany riana amin'ireny rehetrareny dia tsy misy miafina aminao ny fiainanay ianao amangy ary ampahery anay ampijoro anay ho vavolombelo ny fitiavanao sy ho vavolombelo ny herinao dia misaotra anao izahay ny amin'ny anatrianao anay amin'ireo fandaharam-potoana atao anatin'ity herinandro ity mamarana ny volana septambra ary anomboka ny volana oktobra tompo miara aminay amin'ny zavatra rehetra ndao tsy ahefa na inona na inona izahay raha hialanao jereo ny firenenay anatin'ny fandaminana mikasika ny ampahany fifidianana ho atrehana indray dia ianao hiaro ny fandripahalemana eto amin'ity tany sy firenena misy anay ity ianao ampanjaka ny rariny sy ny hitsiny amin'ny zavatra rehetra izay ilofosanay jereo ny fiangonanao Andriamanitra mampijoro zany manerana ny tany ianao mba ho fanasany sy fahazavana dia azavelanao andrarak'ilombian-doha ny fiangonana ampaherezo indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara trany ampita-dranomasina mba efa niraka nampanaovinao azy amin'ny fitoriana ny fitiavanao Jesosy akambanay ny vavaka ny nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho tonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra meo anay an'io izay anona sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Zangana ny ravolahatra ataontsika mialoha ny tsodrano. Raisoa amin'ny finoana miorina tsara ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ne ho andrala ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.